Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao zahay Andriamanitro fa ianao no mamelona anay tokoa ary nataonao velona ho anao zahay eto amizao fiainanay zao. Velona ho anao mandrakizay. Ndreto zahay manatona anao eto, manatona ny zanakao Jesosy zahay mba ho velominy. Tahio ny fiangonana zay nivoreto, tahio ny tsirairay zay tonga eto anatry anao. Ianao mahalala ny aty fony tsirairay avy sy ny hetahetanana ny tsirairay koa. Ka mangataky zahay Tompo, ho fenao anao fitahiam-panahy izy ireo tsirairay avy amizao iangonana eto zao sy amin'ny fotoana zay iverenana amin'ny fiainana andavanandro. Tahio zahay tsirairay avy, tahio ny kely, tahio ny lehibe, tahio koa ny tanora sy ny zaza. Apetraky eo ampelantananao ny fiangonana manontolo. Misy koa zay sy eto amity fotoana ty dia sy mba very anjara aminao akory ny olona. Ny olonao dia manana anjara aminao mandrakariva, ka dia mangataky zahay mba homenao izay anjara fahasoavana, anjara famindram-po, anjara fitiavana avy aminao koa izy ireo. Tahio ny teny zay fanambara, ifanambara taminay ny teny tamin'ny alalan'ny vaky teny masina, ary amizao koa dia mbola ambara aminay koa zany. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Tenin'Andriamanitra zay anjarasika amizao tompoko dia raha sika mahita zany araky zay voasoratra ao amin'ny filazantsara masina. Izany dia araky zay voasoratra ao amin'ny Jaune toko fahelina andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy amby folo. Jaune toko fahelina andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy amby folo. Rehefa raha mahita izany tompoko dia mivakitry izao amin'ny anaran'i Jesosy tomposika. Rehefa afaka izany dia miala Jesosy ka lasa nita ny ranomasina Galilea, dia ny ranomasina Tiberiasy zany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny fahitany ny famantarana zay nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao tendrombohitra dia nipetraka teo ambamin'ny mpianany, fa efa akaiky ny Paska lay andro firavoaravoan'i Jiosy. Ary Jesosy Tompo nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy. Dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no ividianansika mofo ho an'ny reto? Ka izany no nataony mba izahany toetra azy, fa izy nahalala ihany zay efa atao. Filipo namaly azy hoe, na dia mofo denaria vidina denaria 200 aza sy ampy azy rehetra hananany kely avy. Ny mpianany anankiray i André, rahalahin'i Simona Petera, nilaza taminy hoe, misy zazalahy zay manana mofo vary horde 5 sazan-drano madinika 2, fa ho ampy inona moa izany amizao olona betsaka izao? Fa hoy Jesosy, asovy mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo, ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho 5,000 no isany. Dia nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamizay nipetraka ihinana izy, ary ny hazan-drano koa araka ny ilainy. Ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sisa sy lany mba tsy ho very. Dia nangony ka nahafeno harina 12 ny sombisombiny mofo vary horde 5 zay ambiny sy lany ny hinana. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana zay nataon'i Jesosy, ity tokoa ny lay mpaminany zay ho tonga amizao tontolo zao.
Ary efa fantatry Jesosy fa efa ho avy ny olona hakazenkely hataon'ny mpanjaka dia niala ka lasa indray izy rery nakany an-tendrombohitra. Ry ray masonao, mana masinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Zao fotoana diavisika zao dia ao anatin'ny 7 andro fiomanana mipasaka. Zany dia efa ela be sy androany zany fifahatramin'ny ela. Aoka ho lazaina hoe hatramin'ny andron'ny apôstôly na ny fiangonana tranainy azy. Ka dia fotoana fiomanana mipasaka koa izao. Tahaka ny andrenesasika azy eto teo amin'ny fiangonana Ziosy dia nisy fotoam-piomanana mipasaka. Izany fotoam-piomanana mipasaka izany dia atokany fiangonana hibanjinana manokana ny fizaliana masina. Ny fizaliana masina dia ny fizalian'i Jesosy ho fanavotana ny taranak'olombelona mpanota. Ao anatin'izany isika ho fanavotana azy zany, ho fanavotana anao zany, ho fanavotana ny tsirairay avy amintsika zany Tompo, ho fanavotana ny olona rehetra. Sy mba misy olona na dia ray aza ka sy avotany Jesosy. Avotany amin'inona moa nefa? Avotany amin'ny fizaliana sy ny fahafatesany sy ankeloka. Sy hoe nizaly izy satria nanao meloka, sy hoe maty satria tandrify azy zany, fa izay tokony mo nihatra tamintsika no natao nihatra taminy. Zany dia re manokana ao amin'ny Isaia 35 raha mamaky azy sika Tompo. Ka dia ao anatin'izany indrindra sika. Voalaza ary Tompoko fa nibanjina manokana an Jesosy izay nizaly sy maty teo amin'ny hazo fizaliana ny fiangonana. Amin'izao dia Jesosy izay nizaly no banjintsika manokana. Kanefa dia mialohan'izany dia tsy sika fiangonana ny tena mibanjina an Jesosy aloha fa Jesosy no mibanjina ansika. Jesosy no mijery ansika. Jesosy no mahita ansika. Re eto zany fa misy olona maro be manaraka an Jesosy. Inona no antony anarahany olona an Jesosy? Nahoana no manaraka an Jesosy reto vahoaka maro be reto? Antony dia satria nahita ny famantarana nataon Jesosy tamin'ny marary. Ambara amin'izany fa marary ny olona. Marary reto olona maro be manaraka an Jesosy reto. Eny Tompo. Marary koa na dia ny salama azy. Marary koa na dia ny toa mavitrika sy manao raha tokoa azy. Ka dia sy misy izay sy marary moa. Izay tena mamparary sady fotsy ny aretina rehetra moa dia ny ota. Ny ota zay fanoherana ny tenin'Andriamanitra sy ny didiny na ny sitrapony. Izay no ambara eto voalohany. Reheto zany fa Jesosy rehefa avy eo dia nisy olona nanaraka azy dia nanompo ny masony izy ka nahita hoe misy vahoaka be manaraka azy. Ireto olona reto ny zavatra mahagaga dia zao. Sy mba reny taraina reto olona reto. Sy mba nanao hoe zahay nona, zahay mosarena. Sy mba resika zany eto Tompo. Ary sy mba nisy koa zay nataon'ny Israely tahaka nataon'ny Israely tany anefitra hoe nomonimona. Sy re zany eto. Sy mba resika zany. Kanefa Jesosy mahita ny fony, mahita ny ao anatiny. Ka dia nanontany mpianatra anankiray Jesosy mahagaga. Hoy Jesosy, aiza no ahitasika mofo? Hividianasika mofo hoan'ny reto hoy Jesosy.
fa ny mpianana na hoe Filipo zany nanontanianan'io dia Filipo mahalala angamba mety misy vola denari roanjato any amin'ny kesin'ny mpianatra sy Jesosy manana pitahiry vola ihany izy kanefa tsy dehibe zany fa angamba denari roanjato farapahabe ka na dia havidy mofo daholo aza zany dia inona moa zany amin'ny olona narivony maro zany ary no nataon'i Jesosy mba hizahany toetra ny finoan'ny mpianany hizahany toetra ny finoan'ny mpianany mino ve matoky azy ve matoky ny teniny ve matoky ny asany ve mpianatra zay manaraka azy andavanandro hatraiza ny finoana tompoko zay ny antony anontanian'i Jesosy azy dia nisy mpianatra anankiray moa teo dia André zay rahalany Simona Petera ny teny hoe atyeny misy zazalahy anankiray zay manana mofo visy sazandrano visy asa moa ny eritreritry ty zazalahy kely ty na hoe angamba mety manao lasakemboka ve ka dia namoakany azy izy angamba mety hoe saranalay tahaka zany ho an'izay mba sisisina kely tany am-posiny tany na tany amin'ny kitapony tany kanefa rehefa aveo dia tsy misy nanolotra moa akory ka dia hoe izy hoe hoampina moa zany tompoko ao amin'izao vahoaka marobe zao eo anatran'izany ary hitan'i Jesosy ny vahoaka zay manaraka azy dia vahoaka marary sady vahoaka nona marary sady nona marary dia marary noho ny otany zany ary Jesosy zany dia hitan'izao nampanao batisa ka nataony hoe ino ro zanak'Andriamanitra zay mitondra ny fahotana ny ota no aretina fototra rehefa manasitrana olona Jesosy tahaka zay ambara eto hoe nahita ny famantarana nataon'i Jesosy tamin'ny marary reto olona marobe reto dia raisiny Jesosy amin'ny tenany ny aretina vesariny amin'ny tenany ny aretina dia sitrana ny olona zay ny fomban'i Jesosy zany rehefa atao hoe izy ny zanak'Andriamanitra araka an'lazay zao manaisitra na mitondra ny fahotana zao tontolo zao dia mitondra ny aretisika izy ny mpanasitrana fa ny tena mpanasitrana an'i Jesosy ny tena izy zany dia fisanganana amin'ny maty ny tena fahasitranana ny fahasitranana feno dia fisanganana amin'ny maty Jesosy no mpanangana amin'ny maty ilay mpanangana amin'ny maty zao dia ho faty izy nandray ny fahafatesasika izy mandray ny toerasika izy mitondra ny aretisika izy mitondra ny rofosika izy zay tokoa izy sy miteny ihany izy tompoko fa manao zavatra izy mamonjy asika izy mitondra ny mavesatra indrindra tamin'sika izy mba hanasitranana asika zay ary no atresika eto am'izao ka dia Jesosy no mahita zay hataony izy ny mahalala zay hataony sy nohony hoe fitaraina ny olona loatra sy hoe dia makandray ny sofina loatra zao tabataba be zao dia aleo mena re fitarainana mangina sy ny loaka akory mety misy vavaka ny anatin'ny fosisa lasalana zany ka ny zavatra mangina any sirairay zany dia hitan'i Jesosy ihany koa zany eny na dia sy manao tonon-davaka zany olona dia hitan'i Jesosy ny ao anatiny sy ny faniriany fony io ary zany no atresika eto ka dia miasa Jesosy ny zavatra anankiray dia zao saroana amin'ity tena anjarasika ity tompoko ny fahatongavan'ny lehilahy anankiray atao hoe Elia voaenzika tao amin'ny tanin'ny Israely izy ka nakany any amin'ny tanàna hafa any amin'ny toerakafa amin'ny firenekafa manodidina dia niatrano tamin'ny lehilahy mpitondra tena anankiray tany Zarefata sisy na inona ny toerana zany tena sisy inona sony mosarena ny andro ny andra-vehivavy sy ny zanany dia koba kely ny sisa atao dililo kely ny sisa atao kanefa rehefa nampiatrano ny mpanompon'Andriamanitra izy dia ny dililo sy mety ritra ny koba sy mety lany mandra-piala ny Elia tao avy aiza zany
sy fahalaliana zany avy aiza ny zavatra nanampy teo Elia sy nitondrana inona teny an-tanana nanampy azy fa dia Andriamanitra no manampy koa Andriamanitra no manome saroana amin'izay zany zao Andriamanitra zany dia mahay manome zavatra ny olona amin'ny alalan'ny zavatra kely bitika dia Andriamanitra no manome ny be tompony zavatra rehetra Andriamanitra manaraka an'izay dia saroana amin'izao koa ny tantara ny Exodosy araka ny vakisika amin'ny Baiboly tamin'ny Exodosy dia sy mba tahaka an'izao fa monina ny Israely mitabataba tamin'ny sesy izy ireo ka nanao hoe tsisy fahasananga any Egypta no entinao faty aty anefitra zahay tsy apatrapatra aty anefitra ny fatinay ren'Andriamanitra zany nanome ny man'Andriamanitra sy ny papelika vorona ny papelika karazany voron-dranomasina be anga zany dia nentin'ny rivo-dranomasina ka nenjerajera tany anefitra ho sodiny hena karakara ny vahoaka ny Andriamanitra nandritra ny 40 taona tany anefitra eto Jesosy zany mamahana ny olona izy manome mofo izy raha ataosika ny fampitahana dia hitasika fa ny mofo dia mandray ny toerany mana ny trondro dia mandray ny toerany papelika azo atao ihany fampitahana amin'izay ka dia sy hafa fa Jesosy no tena mahatateraka ny Exodosy farany izy no mahatateraka ny famonjena feno tokoa ka dia mahagaga fa ity Jesosy ity dia sy mba mpanao fahagagana ny mpanao fahagagana rehefa manao fahagagana dia misy zavatra tinoniny ny mahazatra asika dia ny hoe abraka dia tonga ny zavatra sy izay moa fa mety samy manana ny fanaony ny olona zay mpanao fahagagana nefa mety manao fihesika samy hafa koa ny mpanao fahagagana amin'ny tanany amin'ny tongony amin'ny fizeriny dia gaga ny olona dia tonga ny zavatra tadiavy zany fanao ny mpanao magia angamba fa sy zany Jesosy sy mba nampiasa an'izany izy sy mba nanao an'izany Jesosy fa zay nataony dia zao tahaka ny fanao ny ray mpianakaviana Jiosy rehefa misakafo ny ray mpianakaviana Jiosy rehefa misakafo dia misangana izy dia mandray ny mofo dia misaotra dia mamaky ny mofo zay midika hoe anomboka ny sakafo anomboka ny fizarana Jesosy zany miseho ho toy ny ray mpianakaviana anankiray Jiosy zay misangana manome sakafo ny olona kanefa tadidio fa saroana indrindra am'izao ny mpiandro sara zay mitarika ny ondriny any amin'ny toerana misy rano sady misy ahitra be ho an'ny ondriny eto dia lazaina ihany zany na dia sy mihinanahitra zany olona dia lazaina ihany mba hampahasiaro asika hoe io ilay mpiandro sara Jesosy no ilay mpiandro sara mitarika ny olony mitarika ny ondriny any amin'ny tany zay mahavokatra any amin'ny tany zay ampy sakafo dia lazaina eto hoe nisy ahitra be teo zay ny fomba filazana azy eto nisy ahitra be teo Jesosy no ambara fa izy no ilay mpiandro sara izy no ilay mpiandro zay mitarika ny olony any anefitra ka manome sakafo azy eto ary zany tompo dia zay no zavakalazany sy manao fahagagana Jesosy sy mpanao fahagagana izy fa zanak'Andriamanitra izy no manome izy no miandra ny zavatra anankiray lazaina dia zao ny tena torotry Jesosy eto dia sy ny mofo na ny trondro sy io ny tena torony fa ny tenany izy zay ny tena torony Jesosy zay manome ny mofo sy manome ny trondro ho han'ny olona dia ny tenany ny tena omeny fa sy ny zavatra atorony io ny tena omeny na inona omeny Jesosy asika androany tompoko
na ny sakafo andavanandro zany, na ny fitafiana zany, na ny fahasalamana zany, na ny zava-tsoa rehetra sy tampitonoana dia zao isika manao hoe misaotra an' Jesosy fa manome an'ireto zavatra nitadiaviko reto. Misy zavatra tokony hotadiavinao mihoatra dia Jesosy. Zay tena omeny Jesosy ianao dia tsy ny zavatra omeny anao fa ny tenan'izy zay manome azy tompoko. Io ny tena omeny anao, manome anao ny tenan'izy, manome anao ny ran'izy. Sy zay moa ny raisitsika amin'ny latabatra masina tompoko. Ny rano Jesosy zany sy ny tenany dia ao ny zavatra rehetra, ao ny fitahevana rehetra, ao ny fahasoavana rehetra, ao ny zavatra rehetra zay tadiavinao na ara-tena na ara-panahy, ao ny fanasany tompo, ao ny tena mandrano Jesosy. Miafinao zany, sy hita amin'ny mofo kely madinika zany, sy hitasika amin'ny divay kely ray mitete ihany zany, fa say miafinao amin'ny fahasoavan' Jesosy ny zavatra rehetra. Mitady fahasalamana ao zany, mitady hery ao anatiny zany daholo ny zavatra rehetra tadiavisika sy irisika to. Ka dia Jesosy manome ny tenany, Jesosy manome ny tenany ho ahy, Jesosy manome ny tenany ho anao. Ito mpamaranana dia rehefa mandinika ny fanasany tompo sika, ndraindray izy io mila hazatra ihany, kanefa raha zatra moa dia zatra tsara ne zany, kanefa ndraindray koa ny fahazarana anadinoana ny tena izy. Rehefa zatra dia ndraindray sisa manasotra Jesosy anie no raisiko fa sy ny mofo zay hita maso, Jesosy no tena raisiko fa sy ny divay zay hita maso. Ka eto Jesosy dia mamerina an'izay fihesika nataony tamin'ny fanasany tompo zay. Zay no averiny Jesosy eto tompoko. Mandray ny mofo izy dia misaotra izy dia mizara. Zay no hitasika amin'ny fanasany tompo. Ny fiainana andavanandro ny fiangonana atrehisika ny tompoko. Ny fiainana andavanandro sika no atrehisika amin'ny tenin'Andriamanitra ity. Manatona ny latabatra masina ny fiangonana, mandray ny fiangonana, mifampizara ny fiangonana, mody ny fiangonana avy eo dia miaina ny hely atolotry Jesosy azy. Eto zany dia sady misy zavatra mahagaga no misy zavatra tsy mahagaga, sady misy zavatra maningana sy fahita andavanandro no misy zavatra tena momba ny andavanandro sika. Ny fanasany tompo, ny fanasany tompo dia tandidy ny fiainansika manontolo, manomboka ny fanasany tompo ny fiainana andavanandro sika. Io ny tena voalohany zany. Rehefa mandray ny fanasany tompo sika dia tena zay no misorony sakafo rehetra andavanandro. Azo lazaina hoe prolongement azavatra sitako ny handikako azy tena mazava. Tohony be angamba moa, tohony fanasany tompo, ny sakafo fihinasika andavanandro. Ny fitiavan'i Jesosy velo ao, ny fitiavan'Andriamanitra velo ao, ny fitiavana zay itiavan'i Jesosy asika velo ifankatiavansika koa. Zay ny zava-dehibe raiso Jesosy, zay ny zarany tenany ho asika dia isika koa mila mifampizara, isika koa mila mifankatia sy mifanaja moa, isika koa mila mianatra amin'ny Jesosy dia mila misaotra sika mandray zay kely eo be latanasika ary mizara azy amin'izay akabiasika sy amin'izay akavanasika. Zao no lazay n'olokely anankiray, na inona nanana ho izy. Raha manan-zavatra ianao dia natao ho anao zay manana azy zany, kanefa natao ho an'izay hanana ny mahantra sombimofo ihany koa zany. Zay zany ny zavatra rehetra ho pelatanasika natao ho anao sady natao hanana ny mahantra sombimofo zany. Lakolosy ho asika fiangonana zany amin'ny fanompoana arak'izay ataon'i Jesosy. Voninahitra ne man'Andriamanitra raisana angara-panahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay. Raiso fitihana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrak'izay. Amen.